sasante amotika andravarava miadomafy bakany toerana mafy zay anananao matsisy akanyeo antananao ofatananatsika hoetsika iana Epistily voalohany nosoratana ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahavalo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahavalo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny amin'ny hena izay natao fanatitra tamin'ny sampy andininy fahavalo. Fa ny hanina tsy ampaninona antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana aza isika dia tsy matiantoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fandraozany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitohonana ho an'ny malemy, fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinana eo amin'ny tempolin'ny sampy, tsy ampahasaisay ny fieritreretan'ny malemy ihinana izay hena aterina amin'ny sampy va izany, fa very ny fahalalanao ny malemy dia ny rahalahy izay navotany Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretan'ny malemy dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny anina no matafitoana ny rahalahyko dia tsy hinan-kena akory aho mandrakizay fa andrao mahatafitoina ny rahalahyko. Dia ho tahinana izany teny rehetra izany asoa ny fanahintsika. Andriamanitra manamasinana eny amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, raha nay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina, atolotra ianao midera sy hiady sy ny voninahitra manak'izay. Halleluja. Misaotra raha eo noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay nandritry n'iny herinandro iny, nirovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra, tantananao ny dianay tamin'ny lalana izay nalehanay rehetra ka tsy azon-doza izahay. Saotra koa ny tahinao
ny fivelomanay, ny asa aman-drarahanay, ny fianarany zanakay, ny fanadinany zanakay, ka nahafahanay mitondra amin'izao sabata izao indray ny fanatitra araka ny baikinao manao hoe aoka tsisy iseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Misaotra koa tompo satria tsy ny fanatitra ihany fa dia natolotra anao koa reo zavatra voaozina masina ho anao Jehovah, nitondra izany koa zay araka ny fanambinana sy ny fitahiana zay nomenao anay. Raha iso izany na fanatitra na fafolo-karena na fanatitra momba ny fanohanana ny asa rehetra mba ho anitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ka tsy verina amin'ny teninao tokoa ny teninao raha tsy natanteraka zay nampandehananao azy ka teo voanao ny varavaran'ny lanitra andritranao feno fitahina fiainao mbe ampavoakanao tsiraray avy ho asianao teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatray ny fidiram-bolanay ny asa aman-drarahanay ka dia vanim-bozy ataonay rehetra ary dia atao amin'ny firenenao hoe tany mahafinaritra sy sambatra izay. Ko dia mitenena ary Jehovah Tompo amin'ny alalan'ny vakiteny ny soratra masina zay noenona teo fa mihaino indray izay vahoakanao izay zanakao amin'izao sabata izao na totokantrano mihaino izao vavaka sy izao toriteny izao na tia am-piangonana na tia amin'ny toeram-piasana. Anao Jehovah nitera sy nihaja izao mianaran'i Jesosy Mahatantsasaky ny herinandro teratao basana 3 andro sy 3 alina tsangana tamata amin'ny andro fahatelo nanao sy angatako izany vavaka izany ho azy ilay nideratra amin'ny talohan'ireo mandrak izay. Halleluja, amen. Faly miarabantsika fiangonana eto Iavo ambony amin'izao sabata izao tafahoana somatsara eto elaela ihany zay tsy niaonantsika zay ary tamin'ity taona ty ary dia androany angamba amin'ny voalohany mba nifankahitantsika tafahoana eto amin'ity toerana ity. Dia arapaina avokoa tsika vahoaka malagasy ray manontolo sy ireo vahoaka hafa firenena zay manaraka miafatra miainga avy ety Iavo ambony indray ko dia mba faly tsika fiangonana Iavo ambony satria avy etentsika indray zany miafatra androany hita erana folo izao. Leo voninahitra amin'ny feo mafy Andriamanitra miarabantsika ireo vahoaka eny amin'ny tany zay mentsika avy Iavo ambony. Dia fitiantsika kely ny diantsika zay teo aloha sy lalana andehanantsika indray manomboka amin'izao miainga avy eto Iavo ambony. Ny afarantsika farany raha nahatsiarotsika dia rehefa nandresy ny fahavalony ny zanak'Israely taorinan'ny nanaovana ny Pasika dia nandresy ny tanànany ay dia efa nanomboka mandresy ny fahavalony amin'izay zany zanak'Israely ka nomena ny zanak'Israely nalefa taony lohany ny ozona sy ny fitahiana. Tafita ny Jordany tsika nomena antsika ny fitahiana sy ny ozona ny fity zany tsika ny fitahiana dia manomboka amin'izao izao koa zany dia tahaka ny nandreseny zanak'Israely andreo firenena rehetra reo ka nasiany tamin'ilay zavatra avokoa reo fahavalony rehetrarehetra reo dia tsika koa zany manomboka amin'izao ity baiboly ity ny lela sabatra hoentitsika koa ity baiboly ity ny lela sabatra Jehovah maranitra sabatra roa lela izy tia maranitra ity zany no fitaovana ampiasaitsika raha tonga ny devoly mampahantra anao mampidi-trosa aminao mitondra korotanao tokantranonao mitondra korotana amin'ny asa aman-draraha sy ny fivelomanao avoay ny sabatra. Makio Apokalipsy io manana sabatra roa lela manana maso tahaka n'inona izy lelafo volony fotsiny tahaka ny oram-panala ampiasao sabatra iny avoay tenin'Andriamanitra io avoay Jesosy Mahatantsasaky ny herinandro. Raha vao misy problème ianao zany tonga dia vavaka ao amin'ny alina ianao sokafo ny tenin'Andriamanitra mangatahany tompo meo sabatra Jehovah andrikanao ko an'io fahavaliko ina fahavaliko trosa ina fahavaliko tsy fahombiazana miasa aman-draraha ina fahavaliko tsy mandeha ny varotra ina fahavaliko tsy mandeha ny asa tanako tsy mandeha ny asa birao ataoko tsy mandeha ny fiainam-panahiko avoay ny tenin'Andriamanitra fa io sabatra fa manomboka amin'izao tsika zay fahavalo rehetrarehetra ho tafiantsika sy fahavalo olotsika dia ho resy hatramintsika. Jeremia 5:10 ny andininy 7:30 sy 8:30 zao no lazain'i Jehovah tompony maro niarana pahoriana ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda ary zay ndrena namabo azy dia miazona azy mafy ka tsy mety mandefa azy mahery ny mpanavitra azy Jehovah tompony maro no anarany.
andatra ny ady tokoa izy ka mpiadana ny tany sy ampangovotra ny mponina ny Babilôna kosa. Izany hoe tsika zany voafatotra tao tsy nalefan'ireo olona tao mihitsy satria mbola tany ny tany efitrako mita ny ranomasina menako, mbola tany Egyptako, mbola tsy tafita ny ranomasina menako. Dia voafatotra tao, voafatotra ny toka, voafatotra ny sigara, voafatotra ny paraka, voafatotra ny ngony, voafatotra ny lay, niaratra ny fanompontsampy, ny fitsangatsangana, ny famonoana olona sisisy, toetra ratsy, voafatotra tao. Any Babilôna zany ny fiainana Babilôna ka voafatotra tao tsika. Fa tonga Jehova ozy izy midepolo indro ny sabatra mely ny Kaldianina mba nimponina ao Babilôna sy ny mpanapaka azy ary nolokendronao Jehova. Indro ny sabatra tonga anafaka atsika amely, indro ny sabatra amely ny betibety ka ho verisaina izy, indro ny sabatra amely ny lehilahy maheriny ka hivato-po izy, indro ny sabatra amely ny soavaly sy ny kaletsy mba ny olona samihafa firenena rehetra aminy ka tonga toy ny vehivavy reny, indro hisabatra amely ny firaketany ka ropaina izany. Tonga am'izay ny sabatra dia ravarava sy raha mandrika amin'ny sabatra io. Dia ten'Andriamanitra hoe tsika ty ny sabatra roa lela andravarava am'izay io. Ato tokantrano atsika tia faritany, aty am-piangonana, zay meno azy toerana andrisika eto tia ampitan-dranomasina, raiso ny sabatra anao. Atreo ny fahavalo, fantrano, tsy fombiazana miasa mandraraha, problème, tokantrano, korotana tsy mety milamina, raiso ny sabatra. Fa oringana io, ary izy Jehova aza misy asina velona na iray azy, ary ingano avokoa izy rehetra na lahy na vavy. Izany hoe izay rehetrarehetra fahavalontsika eo, falemena, famatorana, zay mamatotra antsika rehetrarehetra eo zany dia ringano daholo amin'ny sabatra. Rehefa ringanao ny anankiray midira amin'ny anankiray indray, ringanao ny anankiray midira amin'ny anankiray indray. Izany hoe rehefa afaka ty problème maray ty mbola misy anankiray ao andrainao mitolona-bava. Taba faharoa makary amin'ny Korintianina faharoa tsika, Korintianina voalohany toko fahafelo moa izy toko fahavalo. Resakaniny ty ny amin'ny ena zay efa natao fanatitra tamin'ny sampy tonga dia ny andininy telo ambin'ny folo ny tondratsika azy. Korany anina no manaha fotoana ny rahalako dia tsy hinan-kena akory aho mandrakizay fa andao mataha fotoana ny rahalaho. Tamin'ity nadefitra dia ena terina amin'iny sampy fa itsika olombelona ty moa ahoana tokoa. Raha noharian'Andriamanitra tsika tamin'ny voalohany nohariana inan-kena ve tsika sa nohariana tsy inan-kena? Nohariana tsy inan-kena fa dia hinana n'inona ozy izy? Ny zava-maniry rehetra manitsambo sy ny zava maitso rehetra izay no hoanitsika rehefa namorona zanak'olombelona Andriamanitra. Fa natao tao ny biby madio na biby maloto fa etamazeva kosa dia nomeny hoe ty ihany no azonareo hoanina fa ity ihany tsy azonareo hoanina. Inona ihany ny rarana tsy hoan'ny Adamazeva tamin'izany amin'ny Genesisy, Genesisy toko faharoa manokany 5:20 ka hatramin'ny Genesisy toko faharoa manokany 5:20 manko. Jehova vaky teny ary Jehova Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehova Andriamanitra nandita ny rahalehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sady azo hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo. Ary Jehova nanao hoe tsy tsara raha irery rahalehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehova n'Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny ahitany izay hanononany azy. Ary izay rehetra nanononany rahalehilahy ny zava-manan'aina rehetra dia izany no anarany. Dia nomeny rahalehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina ambany biby rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho amin'ny rahalehilahy. Tsy resaka n'iny tsika fa ny zavatra hita dia tsotra kely fotsiny hoe
mena ny azo manitsambo rehetra sy ny anana maintso hoann'izy mivady fa misy azo fahalalana ny tsara kosa mpivoantsara io ihany ny tsy azo nanana de le ndrarana indray moa zany no ann'izy mivady de nanota izy mivady de nitanjaka de rehefa avy eo nomena fitafiana zanak'omby na azo famelan-keloky zany fa tsy maty tamin'ny andro io de nandeha ny tantarany Adama sy Eva sy ny zanany rehetrarehetra ny avarany paika ny lanitra ny fahotana tonga ny safodrano ny andro ny ainany Adama Genesis 5:5 Genesis 5:5 ary ny andro rehetra ny ainany Adama dia 307 taona dia maty izy 930 efa ninan-kena very Adama sy ny tarany sa mbola tsy nihinana tamin'izany mbola tsy ninan-kena ny betona indrindra atao amin'ny baiboly Metusela 520 ka hatramin'ny 720 Genesis 5:5 520 ka hatramin'ny 720 ary efa 720 taona ny andro ny ainan'ny Metusela dia niteraka ny Lameka izy ary ny andro ny ainan'ny Metusela taorian'ny niterahany Lameka dia 227 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Metusela dia 700 taona dia maty izy 969 700 taona izy zany ny lava andro indrindra dia tonga ny safidrano rehefa tonga ny safidrano maty avokoa ny zava-maniry rehetrarehetra tapitra ny safidrano tsy zava-maniry tsony na iray azy na nome baiko indray Jehova aleo ary nareo mihinan-kena indray ozy izy Jehova satria zay nampatonganana anao biby nampidirina atao anaty sambo mba tsy olany taranaka ka ny biby madio natao 7 karazana fa ny biby maloto natao 2 karazana ny antony dia satria zao ny biby maloto tsy hohanina ka na mpivady pera 2 karazana fotsiny ary dia efa mety zany fa ny biby madio tsy maintsy hohanin'izy ireo manam-pahatonga ny zava-maniry tsiry indray ka mba tsy hahafaty azy ireo dia tsy maintsy hinan-kena izy zany dia nihinan-kena Noa sy ny taranany indray tatia dia nomboka nihinan-kena rehefa nomboka nihinan-kena zay ny zanak'olombelona niaina amin'izay ny taona ny ainany zay rehefa natao i Abrahama zay akaiky an'Andriamanitra indrindra aza dia 70 taona izy no maty ao amin'ny Genesis 5:20 ary ny andro ny ainan'ny Abrahama dia 570 taona izy dia maty eo nanomboka nihinan-kena zany ny zanak'olombelona tsy nahazo 500 taona 700 taona tsony fa niena amin'izay ny andro dia jereko koa ny Job 4 taona koa ny Job ny ainany makany amin'ny tantarany Job atsika 95 hatramin'ny 496 Job 2:20 vakina ny 9:20 ary mbola velona 700 taona Job ataorianan'izany ka nahitany zanany lahy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafin-dohaliny dia maty Job rehefa tratra antitra ka ela ny ainany za mety tsy nisy tsony zany ny olona nahazo taona ny ohatran'ny 300 na 500 taona fa dia raha vao nanomboka nihinan-kena dia neniena amin'izay ny androm-piainany zanak'olombelona rehetrarehetra vao nanomboka nihinan-kena fa tamin'izy tsy nihinan-kena no fosana sady mateza no matanjaka mba rehetrarehetra zany hoe velona 500 taona 700 taona 700 taona 800 taona zany vao maty dikan'izany mponina tamin'izany ake zany mety nitovy tamin'ny mponina amin'ny androntsika amin'izao fotoana zao satria ny olona anankiray zany génération folo raha 20 taona vao maty ny olona ray izy zany 700 taona vao maty zany efa génération folo mihodina zany vao maty ny olona anankiray nefa tamin'izany baiko miteraha mamenoany tany firy zany zanakireo manam-potonga ny 700 taona tamin'izany zany tsy nitovina mihitsy fa mibolana hoe antra vao be ny tanora anao zany 500 taona mbola inona foana
mbola velona foana ianao zany mbola tanora foana tsy ninana ino tsy ninan-kena rehefa ninan-kena dia naninona ny andro zany kisirely zany neniena le taona hatramin'izao dia zao tsika zany raha te hampitombo ny andro sy ny taonantsika teo lava andro ela andro iainana torohevitra tsotra fotsiny zany ny amin'ny baiboly dia tsy mihinan-kena zay fotsiny tsy mihinan-kena Korintiana toko fahavalo iverenantsika le vaky teny amin'ny Korintiana toko fahavalo Korintiana voaloha ao ny lazany azy ato nomboka ny andininy fahavalo fa ny anina tsy hampaninona atsika amin'Andriamanitra fa na dia tsy homapaty azy itsika dia tsy maty antoka ary na dia homapaty kosa azy itsika dia tsy mahazo tompony zany hoe raha tsy olona patin'omby patin'akoho paty jaune tsy mahazo tompony sady tsy maty antoka dia ahoana tsy izy nefa tandre mifandao zany fahafahanareo zany ho tonga fahatafitoinana ho an'ny malemy zany hoe mbola mihinan-kena zany dia ninona malemy avy aloha ihany zany malemy azo atao hoe mihinan-paty izy zany fa atao hoe mihinan-kena ianareo malemy mbola mahazo mihinan-kena fa izay efa matanjaka tsy mahazo mihinan-paty intsony amin'izay zany mba tsy dia mafy loatra le fitenenana amin'le mbola ianareo malemy zany mbola mahazo mihina kenan'akoho kena-trondro kenan'omby kenan'ondro sy kenanosy mahazo mikenankena eny zany ny malemy fanahy fa raha mihinana izy tsy mahazo tombony tsy mihinana izy tsy maty antoka fa ny faty antoka fotsiny dia miaina ny andro iainana ihany ka ny mihinana tsy maninona zany aoka tsy hana fotoina ny tsy mihinana ny tsy mihinana aoka tsy hana fotoina ny mihinana ka ifonako aminareo raha mety hana fotoina antsika zany fa milaza fotsiny aho hoe mampahafantatra zany hoe tsika ny tsy mahazo an-tsaina fa io zavatra hoanintsika io dia biby efa maty fa tsy biby-mbola velona dia mihinana azy zany tsika dia mihinana faty biby ka zay atao hoe mihinana azy ianao tsy mahazo tombony tsy mihinana ianao tsy mahafaty atika fa izy Paoly raha tsy hinan-kena ozy izy raha ny fihinanako-kena manafotoina ny rahalako dia tsy hinan-kena mandrapafona ny lanitra sy ny tany sy nino ranomasina fitindray manko ny famaty ianao tsy mihinana indray ny mahasosotra ny mihinan-kena dia rainy tsy afapina dia ahikely kozatiny avoa mihinan-kena rehefa zao mipaozy vao maika tsy hinan-kena koa tsy vitany ianao dia anjaranareo zany mba mijery an'izay hoe sakafo manaona zany tokony hohanina zany fa samy manao ezaka arak'izay tratra fa tsy mitovy mihitsy zany ny olona mihinan-kena sy ny tsy mihinan-kena ka le izy tsy didy tsy lalàny tsy hoe vozona zay mihinan-kena fa efa vozona hatramin'izay ny mihinan-kena satria fa enaninona ny andro ny zanak'olombelona nenienany taonany neniena tsy maninona zany fa tsika efa ao anatin' zany fa raha mahavita kosa tsika tsy mihinan-kena tombony kokoa izay tsy mihinan-kena izay kanefany izay mbola tsy mahavita moa dia mahazo tombana ihany fa tsy maninona zany fa samy manao ezaka arak'izay tratra fa za aloha isaorako Andriamanitra za zao dia tsy nieritreretra hoe ho afaka amin'ny hena taka ny hoe olona mivoaka sigara sy misy forotoaka hoe tsy mba ho afaka amin'ity toaka sy ty sigara ty fa rehefa nampiasaina ny sabatra resy koa zany sa tsy resy firafirainy sabatra koa zany dia afaka zany dia afaka miteny koa zany za aloha dia afaka miteny Andriamanitra mahita voaka ny sabany amely anara mandaingy amin'izany satria misy vavombelona manodidina anahy dia lasa sahirana ny fimonina zany natao laoka anao paster afa tsy mihinan-kena intsony ianao ohatra fa ngaty tsisy laoka afa-tsy hena io tsaramaso sivy tsaramaso sivy voatabia sivy saosy sivy carry sivy poivre le tsaramaso zany sivy misy ranoranony tsara dia tsy manina sivy voatabia mipetraka eo daholo sivy jus ao dia efa mety zany dia mihinana zay hohaninao vaky teny tao marika toko fa efatra marika toko fa efatra tonga Jesosy nanao fanoharana
fanoarana nataon'i Jesosy dia tonga ny mpamafy izy izy namafy tamin'ny lalana tonga ny voromanidina dia nihinana azy namafy teny amin'ny tany ambonin'ny vatolampy dia nitsiry le azo fa rehefa mipaika amin'ny fakany dia maty dia ny sasany voafafy teny amin'ny tsilo vao nitsiry izy dia voageja ny tsilo sasany voafafy teny amin'ny tanytsara sasany moa telopolo enimpolo eny ary sasany zato avy eny dia manomboka ny andininy fahafolo amin'izay ary tsika zany marika toko faefatra andininy fahafolo ary tamin'ny mangingina izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo momba azy mba nyrombyny vololahy hoy izy taminy ianareo nefa nomena ny zava-miafina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mireny izay anivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy ahita ary mba andre mandrakariva ihany izy fa tsy ahafantatra fa ndreo hibebaka izy ka avelany henony ianareo izy izy nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny anivelany dia natao fanoharana zany ka tsy azo zany tsy fantany zany na reny ary zany dia tsy fantany na hitany masony ary zany dia tsy hitany satria tsy natao azy zany fa natao atsika betabenge zao ny olona na niala tato amintsika na ny olona ivelany zao fiangonantsika zao mihaino zany afatra zany dia fa ho avy indray zao izy tsy nakena indray hony e dia hiavaka dia hisehoseho dia ho hita eo sasandray mety anao an'izao ampidiriny le ry amin'ny lalina mihitsy zany ny mahazo antsika zany satria nahoana nafenina amin'ireo olona reo zany fa tsy fantany dikany zany na reny ary zany tsy ho vitany anaraka an'izany na fantany ary zany tsy vitany andeha amin'izany fa ianareo Jesosy nomena an'izany le mpianatra firy moa mpianatra Jesosy tamin'izany 12 ane vitsy ane zany tsika teo avy ambony fiangonana ngeza mpiambina mbola vitsy ohatrany hoe pataloha malalaka ty zany tsy mba pataloha juste court ty aklombaka be mihitsy ty pataloha ty arena tsy nakena ntsony mivavaka eto aneny ty pataloha ty fara hoteriko ty fa ozy izy nafenina zany ozy izy Jesosy ianareo natao alalany zany fa nafenina tamin'ny afo zany ndrao are izy dia ahitany masony ka hibebaka izy dia hifona dia atao anozy izy dia hovonjeny raha dia jerevontsika ane manomboka amin'izao tsika voakan'Andriamanitra rehetra tsy fantatra na roviny Kristy no tonga na mbola misy firitaona na firitaona fa azaro ohatrany amin'ny zanakitsika zay vao manomboka ane hoy izao dia efa tsy mihinan-kena intsony fa atsika rehetrarehetra reto tsisy latsaky ny 100 taona vao maty daholo zava-miafina zany ozy Jesosy nafeniny zany any amin'ny olona fanarona ny olona natao fanoharana fotsiny fa ny zany nafeniny zany dia toy izany eo le izy amin'ny toko faefatra atsika marika toko faefatra mba andininy 12 marika toko faefatra andininy 12 mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy ahita ary mba andre mandrakariva ihany izy fa tsy ahafantatra fa ndreo hibebaka izy ka velany inony helony horeniny olona izy zany hoe ny finanan-kena tsy mety fa tsy miraraha zany izy tsy ahafantatra an'izany izy tsy hanaraka an'izany izy andininy 17 ary hoy izy taminy tsy azonareo fa le fanoharana teo ko atao aminareo ny fahafantatra ny fanoharana rehetra ny mpamafy dia mamafy ny teny any amin'ny verset synoptique izy dia azavainy ny voa ozy izy dia ny tenin'Andriamanitra ny mpamafy ozy izy dia mamafy n'inony teny ino io teny io tenin'Andriamanitra ary ireto no ilay teo moron-dalana dia izay mahafazana ny teny fa rehefa mandre izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy re zany le olona maheno apokalipsy maheno zao toro-teny zao fa vetivety eo fotsiny eniny fotsiny ndraindray rovany radio ndraindray piany tele ndraindray izy tsy mena satria iny lay vonafafy fa tonga Satana tonga dia manaisitra ny aminy zany dia fa tsy meno izy zany
andininy amby folo ary tak zany koa ireo lay nafafitany amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay nandre ny teny ka nalaky nandray azy amin'ny fifaliana nefa tsy nanapaka ao anatiny ireny ka maharitra vetivety foana ka rehefa afaka zany ka tonga zay fahoriana na fanenjena no teny dia tafitoany miaraka amin'izay izy vafy teny ambony tany ambony vato lampy zany hoe misy vato zany eo ambany eo dia misy tany eo dia nafafy teo le vo dia nitsiry nandeha le fakany paika amin'ny vato tonga dia maty reny ozy izy le olona vao mihaino apokalypsy vao manaraka conférence eny zany be zany fampianarana zany tena tsy amiko tsy tonga amin'ny fotoana manaraka indray tsy amiko tsy andehanany rapitso indray ndra manaraka tantara mitoy ireny na série na film ireny tsy amiko tsy tonga avany manaraka indray ary amin'ny mpifalinana andraisana anazy faly tsy misy fampianarana ohatry zany tonga atao am-piangonana mafana fo inona indray tsinakena taro tonga dia tsy akinakena indray ty isany inapaty tonga dia tsisy mihinana indray zany zao inona indray zany mipitany jordan laso tonga dia mafana fo be mihitsy avy am'izay ndray aman-dreny roako tso zanako tso avy am'izay patron ampiasana roako miasa roako miasa raha mbola mivavavavaka amin'ny andro sabata ao tokantranao aona reny tsinakena manakorotana fiarahamonina aty fotsiny grave zany toizany any l izy ndiny valo amby folo safiritsika zao andiny valo amby folo ary misy hafa koa zay vao fafiteny amin'ny tsilo dia ireo no ilay nandreny teny fa ny fiahiny zao fiainana zao sy ny fitaky ny arena ary ny filana zavatra hafa indrindra dia nangejany teny ka tsy namoa izy dia vao fafiteny amin'ny tsilo ozy izy ao ny lazany azy ary zay misy hafa koa vao fafiteny amin'ny tsilo dia ireo no ilay nandreny teny fa ny fiahiny zao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana zavatra hafa miditra dia nangejany teny ka tsy namoa fiahiny zao fiainana izao ahita asa ve dia mbola izao foana ve tonga ny amin'ny sasany tonga amin'ny fitenenana hoe tena mampahantra ato raha vao miala ato anao dia mana karena fiahiny zao fiainana zao sy ny arena dia miatrehitra tady arena be dia enao tondra an'io na maty ta manana vola ray trano anao dia maty anao dia hoety manaraka anao any le vola ray trano fa vao maty anao dia efa ny fianakaviana sy ny zanako rehefa miady amin'io arena io zarao mitovy io io vola be io dia misy hira zay hoe io vola be anao io tsy anaraka anao maka izy o tsy anaraka anao amin'ny mausolée io vola be anao io satria nahoana raha vao fantany olo apokalypsy dia tsy mahay miasa fantany olo apokalypsy dia tsy mahay marché fantany olo apokalypsy dia tsy avelan'ny hianatra amin'ilay sekoly sy ny sisa dia tratran'izay ozy izy dia maniry ihany lay teny fa tena tsy lasa ihany lasa ihany fa naizany naty zany azy ny farany ato ny lazany azy dininy faharoapolo ary reto no ilay voana fafiteny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoa ny sasany avy telopolo eny sasany enimpolo eny ary sasany avo zato eny nandray azy tamin'ny folo izy izy nandray azy tamin'ny folo amin'ny vakiteny azy dia namoa zany hoe tsy miady io le tsy mbo miady hevitra amin'Andriamanitra tsy miady hevitra ny teniny rehefa zay zany ny teniny dia zay dia tsika zany izay nandray ny afatra tany amin'ny tany tsara dia tsy maintsy maninona koa zany tsika tsy maintsy mamoatsika farafakely ny telopolo avo eny ary tonga trany amin'ny zato avo eny meo voninahitra zay nandray ny afatra tamin'ny tany tsara dia mitsangana ivavaka ary fa amoa hatrany amin'ny zato avo eny Andriamanitra ray eo nanomboka nandresy ny fahavaliny tokoa ny zanak'Israely rehefa nandray ny afatry ny ozona sy ny fitahiana satria ny safidy ny fitahiana resy tamin'ny lela sabatra avokoa reo fahavalo rehetra nanodidina azy rehetra ka dia nandry sy nonona fa izay ny tany
tsisy ady intsony. Zay koa Jehovahriamanitra mandeha araka izany lalana izany. Efa safidiny fitahina tokoa zay matoa mbola miatrika eto ato amin'ny fiangonanay, ato tokantranonay ato mandray izao afatra izao, ka dia mino sy matoky koa zay Jehovahriamanitra rainay ao, fa dia andresy ny fahavalonay manomboka amin'izao zay ataonay rehetra. Jehova Tompo, tsy noariana inan-kena tokoa zay. Fa nay zany aza dia ianao ihany nanome baiko hoe tokony inan-kena satria voasafitry ny rano ny tany. Dia efa nianina anao fa tsy hanafitra ny tany amin'ny rano intsony, fa tamin'ny andro Noa ny farany rehefa nipoitra ny havana. Nomena baiko zay inan-kena taranak'olombelona tamin'izany. Mandra-paniry ny zava-maniry rehetra, kanefa moa efa zahatra ny inan-kena ny taranakay Tompo dia tsy nafoy ny fatim-biby rehetrarehetra intsony zay, fa dia nihinana sy nilehitra azy ireo. Dia tamin'izany Ankisarely moa dia nataonao tonga mivoaka hatrany amin'ny vavorony mihitsy tany amin'ny tany efitra izany fatim-borona rehetrarehetra izany. Fa ankehitriny izay nomena an'izany hafatra izany koa, fa tombony ho anay ny tsy mihinana fatim-biby ireny intsony. Na ny fahasalamanay aza dia tsara, fa io fatim-biby maro hohaninay io mamparary lavanay, marary vavony, marary aty, marary fo, dia tsy fantatra intsony, fa dia mitondra anay fahafatesana ka dia niaina ny androm-piainanay rehetra. Ankehitriny Jehovah Tompo tonga aminay indray ny hafatra izay mandeha tsikelikely hatrany, hitsara anay amin'ny fihinanana an'ireto fatim-biby isan-karazany ireto, mba tsy hinanana hena intsony. Raha ny herin'ny tenanay zany Tompo dia tsy vitanay zany. Ny entomany any am-pelantananay koa aza mety eritreritra izay hoe sao dia ho lany vola be indreny amin'izany, ka ny tsy mihinan-kena indray ve ny andany vola sa ny mihinan-kena. Kanefa Tompo dia apetraka aminao ny zavatra rehetra. Omeonay hatrany koa ny sabatra ary hoentinay miady mandresenay ity fihinan-kena ity, mba hitombony androm-piainanay koa na ny fahasalamanay sy ny vatanay. Zava-miafina zany ho ianao Jesosy, fa tsy nomena ny hafa. Aoka Tompo mba tsy hovoana fafiteny amoron-dalana koa izany, tsy hovoana fafiteny amin'ny tany ambony vatolampy, tsy hovoana fafiteny amin'ny tany misy tsilo, fa mba hovoana fafita amin'ny tany tsara ho amin'izao fiangonanao izao, ka dia iseho ny voninahitry ny anaranao, ary dia ho avanao ny manomponao sy ny tsy manomponao. Anao ary Jehovah nidera sy niaja ny voninahitra ny anaran'i Jesosy mahatantsasaky ny herinandro mangatahana izany. Ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao tamin'ny izy teny zao noentinareo mitsodrano ny zanak'Israely: hitahy ianao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, hananitra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanomenao ny fiadanana. Amena. Zany telo zany satria ho avy ny telo sy